dia nikehitriny faly ampitandray ny fanambaran'ny soratra masina ny amin'ny momba nyity mpamontsika ity ary tsy ho ampy ny fotoana fa milaina mihitsy ny mandrakizay vao tena hofeno ny fanambaranan'i Jesosy Kristy. Teo aloha tsika dia rapetraka amin'ny fantony ataonao iza moa izy santiona ny vitsivitsy ny nambara tamintsika reny. Androany indray dia ahoana indray rehefa Jesosy no manambara ny tenany. Eto zany dia teo aloha tsika ny hoe Jean ny fanambaran'ny soratra masina ka zay ny ametrahako azy tompoko izy, Andriamanitro izy, mpamonjiko izy, mpanjakako izy, mpampianatra izy ny lohan'ny fiangonana, izy no mpisorona beako. Androany zay tsika dia anomboka lohevitra miterinandro ity ny amin'ny hoe Jesosy manambara vantana ny tenany. Eto indray zany izy dia teny izao no ao amin'ny filazantsara efatra na filazantsara telo voalohany Matthieu, Marc, Luc dia milaza indrindraindrindra ny asa nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy tonga dity ambonin'ny tany tao amin'ny nofo, manambara azy reny asany reny. Ny fanambarana moa dia avy amin'ny teny grika anankiray hoe révélation dikany, milaza zava-miafina aseho mba ho fantatry ny olona ampitana izany. Misy zava-miafina ambarany Jesosy Kristy mba ny tenany izay aty amin'ny filazantsara ny jaona no tena miompana betsaka amin'izany. Dia Jesosy milaza hoe izao no tsy hitanao mivantana hoe raha vakiana tsotra ohatr'izao fotsiny fa zao nambaran'i Jesosy dinihina reo ny soratra masina izy reny ny manambara. Dia eto zany zavatra horesantsika voalohany androany dia Jesosy ny teny izao no izy. Rehefa nanontany indray mandeha Mosesy ny sehon'Andriamanitra tany tendrombohitra Horeba dia naniraka ny Mosesy Andriamanitra mandehana ento ny oloko nivoaka ny tany Egypta, ento eto amin'ity tendrombohitra ity zany koa dia hoentinao any amin'ny tany Kananako izy. Dia hoy Mosesy hoe raha manontany any zanak'Israely hoe iza naniraka anao, iza ozy no anaranao ambarako, dia hoy ny tompo hoe izao zay izy hatrizay izao no izy, zay ny anarana tenenin'Andriamanitra. Dia zay ny ambarina amin'ny teny hebreo hoe Yahweh, misy komosomary fandikana hoe Jehova, tsy miady hevitra amin'izany tsika. Azoko zatra ny ambarako aminao tsy dia ny fanonana ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny omamponao izay manonona an'iny, zay ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Samy hafa firenena samy manana ny fanonana azy, ary na zanak'Israely ary foko 12 reo samy manana endrim-pitenena dia tsy ataontsika olona loatra le Yahweh, Jehova, Yahve, izao no izy, zay le anaran'Andriamanitra ary tsisy afaka hiteny an'izay raha tsy Andriamanitra tenany. Raha jerentsika ny tantara nanambarany Jesosy voalohany an'izay raha ny voasoratra ao amin'ny filazantsara mpamirato ny fanahy masina ny jaona dia tamin'i Jesosy Kristy niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana. Rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana izy nangataka rano sotroina aloha Jesosy. Dia raha vehivavy miteny anao ve lehibe no Jakoba razantsika, dia nambaran'i Jesosy taminy amin'izay raha mba fantatrao moa ny fanomezan'Andriamanitra. Izy moa le fanomezan'Andriamanitra Jesosy Kristy, sy izay milaza aminao no rano hosotroko dia anao izy nangataka taminy rano velona. Izay misotro n'ity rano ity izy dia mbola ngetaheta indray, fa izay misotro ny rano meko azy dia hanana fiainana mandrakizay. Dia tsy ho voalazantsika daholo ny fifanakalozana ara-teny teo amin'ilay vehivavy Samaritana sy Jesosy Kristy tompo, fa tao amin'ity vehivavy ity nangetaheta izy
le tena loharam-piainana mandrakizay, le rano velo manome fiainana mandrakizay. Eto amin'izay Jesosy anambarany tenany, izaho Noho. Rehefa nitendra vehivavy fantatsika fa ho avy ny Mesia ozy. Mesia moa zany amin'ny teny Hebreo, Kristy amin'ny teny Grika, dia ho ambarany amintsika eo zany zavatra rehetra. Dia niteny aloha Jesosy, zaho izay miresaka aminao no izy. Dia hitantsika indray tamin'i Jesosy raha mbola mitoytsika ao amin'ny filazantsarany Jaona ihany, dia hoy izy mantsy amin'ireo zanak'Israely, raha tsy mino nareo fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Hitantsika amin'izany zava-dehibe ny fametrahantsika ny Jesosy eo amin'ny tena toerana nametrahan'Andriamanitra ray azy, fa misy fiatraikany zany ho amin'ny mandrakizay tsika sy ny fitomboantsika koa rehefa nahazo le fiainana mandrakizay. Rehefa nosamborina to Getsemani kosa Jesosy, tanao zany amin'ny Jaona 8:20, izy ny tediavinareo izy dia namaly ireo mpisambotra. Jesosy avy any Nazareta, dia vao niteny Jesosy hoe izao no izy zay le anarana Andriamanitra azy, nianjera ireo olona dia sambotra azy. Mahavariana dia zao, na mahita zavatra ohatry zana zany olona, rehefa tsy ino dia jamba foana izy. Ianao kosa inoko fa mandrela iteny ianao, hino ianao, ahiratra ianao, azo fiainana ianao, ho voatahy ianao, ho tantanana ianao. Jesosy nanambarany tena, zao no izy, zao ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Jesosy dia Andriamanitra fanambara tamintsika izay. Ary le zao misy koa dia zao, ninninona zany fanontanianao amin'ny fiainana, iza ny vahaolana dia ho Jesosy, zano izy. Iza ny tena afaka manome fifaliana, zano izy. Iza ny tena afaka miazona ny tantana, zao izy. Noho izany izahay izay mitory ny filazantsara dia tsy mahazo manambara ny tenanay, satria tsy izahay no izy fa Kristy no izy. Ary zay foana no ambara hoe ny filazantsara, ny fototry ny fanambarana ny filazantsara dia fanambarana hoe iza mo Jesosy, dia azo bangoina amin'ny tena anankiray, izy no izy, izy no izy. Ninninona fanontaniana mipetraka eo andohanao dia Jesosy mivaliny. Atsiarovako tenina mpanompon'Andriamanitra zay efa nandao nyty tany teny, zay nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fitoriana filazantsara ka namonjen'Andriamanitra la maro dia Billy Graham, maro amintsika mahafantatra azy, loatra boky Jésus est la réponse. Jesosy mivaly ny fanontaniana rehetra eo amin'ny fiainantsika, tsy manindranindra an'ilay mpitory fa manindraindra an'ilay toriana dia Jesosy Kristy, izy no izy. Mila famonjena ianao, izy ny mpamonjy. Mila fanafahana ianao, izy ny mpanafaka. Mila fanasitranana ianao, izy ny mpanasitrana. Mila fananganana ianao, izy ny mpanangana. Amarana ko azy dia zao, izy ilay niriny Davida mpanjaka ho hita, niriny Abrahama ho hita, izy ilay nampangetaheta-nireo olona rehetra tao amin'ny fanekena taloha, naniry hitan'izany Mesia zany, naniry nahitan'izany ilay nampana tenay ny soratra masina manontolo efa taona maro hatrany amin'ny andron'ny Adama, hatraty amin'ny fotoana natongavany dity ambonin'ny tany, fa saingy tonga tany amin'ny azy moa izy dia niazy tsy nandray azy, fa hoana kosa ianao ho raisinao amin'izay ve le maha izy azy, ho raisinao ve izy am'maha izy azy. Ary ianao zay efa nandray ny famonjeny koa, eny iteny koa ary ataka ny teny amiko, ianao zay efa mitory ny filazantsara, ambarao izy no izy. Tsy hanambara zavatra tsika naram-piangonana, fomba mpiangonana, fahalalana mety iverintsika mihoatra zavatra anankiray ho asongaditsika, fa izy no izy, hatrizay ary mandrakizay. Sitrak'Andriamanitra ao aminy ny toeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra
amin'andriamanitra nandeha zao raha voirisaka zavatra manontolo ianao zavatra feno tanteraka feno voninahitra sy ny atsarana ary nyfalehibiazana Jesosy Kristy noho izy. Hitanao fa tsy anam-panahina ntsony ianao, mazava ny valiteny fiainana mandrakizay Jesosy Kristy noho izy. Fitahinany ny teny ho tenako ianao izay mandray sy mandray izany. Amen.